Faly miarahaba antsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy. Anio sabata 10 ny volana May 2024. Ny tenin'Andriamanitra izay entina amintsika androany dia ao amin'ny Jaona 4:9, andininy 5 ka hatramin'ny 7:30. Hovakiana ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Ny asan'ny mpananatra. Tsy mba nolazaiko taminareo hatramin'ny voalohany izany, satria mbola taty aminareo ihany aho. Fa ankehitriny, makany amin'izay naniraka aho, ary tsy misy aminareo manontany aho hoe hoaiza ianao? Satria nilaza izany taminareo aho, dia vontina alahelo ny fonareo. Fa milaza marina aminareo aho, mahatsara anareo ny fialako, fa raha tsy miala aho, dia tsy ho avy aty aminareo ny mpananatra. Fa rehefa mandeha aho, dia irako aty aminareo izy. Ary rehefa tonga izy, dia ampiaiko izao tontolo izao ny fahotana sy ny fahamarinana ary ny fitsarana. Ny fahotana satria tsy mino ahy izy. Ny fahamarinana satria makany amin'iray aho ka tsy mahita intsony anareo. Ny fitsarana satria ny andrianan'izao tontolo izao dia efa voatsara. Mbola manana zavatra maro holazaina aminareo aho, nefa tsy ho zakanareo izany ankehitriny. Fa rehefa tonga ny fanahin'ny fahamarinana, dia izy no tari-dalana anareo ho amin'ny marina rehetra. Fa tsy teny avy amin'ny fahefan'ny tenany izy, fa izay ho reny dia holazainy avokoa, ary ny zavatra ho avy aza dia ho ambarany aminareo. Izy ankalaza ahy, fa andray avy amin'ny ahy izy, ka anambara izany aminareo. Izay rehetra nanany ray dia ahy avokoa, koa izany no lazako fa mandray avy amin'ny ahy izy, ka anambara izany aminareo. Vetivety foana dia tsy ahita ahy intsony anareo, ary vetivety foana indray dia ahita ahy anareo. Ary ny mpianany sasany dia niresaka hoe inona ary izany nolazainy tamintsika hoe vetivety foana dia tsy ahita ahy anareo, ary vetivety foana indray dia ahita ahy anareo. Satria makany amin'iray aho. Ary koa ireo, inona izany lazainy hoe vetivety foana izany? Tsy fantatsika izay lazainy amin'izany. Ary Jesosy nalala fa ta anontany azy ny mpianany. Dia hoy izy taminy, mifantany anareo satria hoy aho, vetivety foana dia tsy ahita ahy anareo, ary vetivety foana indray dia ahita ahy anareo. Lazaiko aminareo marina dia marina tokoa, hitomany sy hisaona ianareo, fa izao tontolo izao kosa hifaly. Ary alahelo ianareo, nefa ny alahelonareo dia ody fifaliana. Manam-pahoriana ny vehivavy raha miteraka, satria tonga ny ora. Fa rehefa velon-jaza izy, dia tsy tsaroany intsony ilay fahoriany, noho ny fifaliany fa misy zaza nateraka ho amin'izao tontolo izao. Ary anareo dia manana alahelo ankehitriny, nefa ahita anareo indray aho, dia ho faly ny fonareo. Ary tsy misy olona afaka manesitra ny fifalianareo aminareo. Ary amin'izany andro izany dia tsy anontany ahy na inona ianareo. Lazaiko aminareo marina dia marina tokoa, fa na inona angatahanareo amin'iray, dia omeny anareo amin'ny anarako izany. Mandraka ankehitriny dia tsy mbola nangataka na inona tamin'ny anarako ianareo. Mangata dia azo ianareo, mba ho feno ny fifalianareo. Fanoharana no lazako izany zavatra izany taminareo, fa ho avy ny fotoana izay tsy ilazako fanoharana aminareo intsony, fa ambarako tsotra aminareo ny amin'iray. Amin'izany andro izany dia angataka amin'ny anarako ianareo,
ary tsy milaza aminareo aho fa izao no angataka amin'ray ho anareo. Fa ny ray mihitsy no tianareo satria ianareo efa tia ahy. Ary efa nino fa nivoaka avy tamin'ray aho. Eny, nivoaka avy tamin'ray aho ka tonga amin'izao tontolo izao. Ary hiala amin'izao tontolo izao indray aho ka hankany amin'ray. Hoy ny mpianany, indro milaza mazava ianao ankehitriny fa tsy manao fanoharana intsony. Ankehitriny fantatray fa mahalala ny zavatra rehetra ianao ka tsy mitady olona anontany ianao. Izany no inoanay fa nivoaka avy tamin'Andriamanitra ianao. Dia hoy Jesosy hoe, mino va ianareo ankehitriny? Indro avy ny fotoana, eny, efa tonga, izay ielezanareo samy ho any amin'ny azy avy, ary ilaozanareo irery aho, kanefa tsy irery aho fa ny ray no ato amiko. Izany teny izany no efa nolazaiko taminareo mba hanananareo fiadanana amiko. Aty amin'izao tontolo izao no ahitanareo fahoriana, nefa matoki fa izao efa naharesy izao tontolo izao. Amen.